Mahakasika ny tontolo momba ny vonjy aina iny moa fa indray mbava kosa eo amin'ny tontolo ny fizahan-tany hanatanteraka hetsika iray izay natokana ho an'ny fizahan-tany ny mpianatra taona fahatelo etsy amin'ny Inth ka ny Tanjona ao anatin'izy ity moa dia ny hahazoan'ny mpitsidika sy ny mpandraharaha ary ireo vahoaka miasa amin'ny sehatry ny fizahan-tany fahafantarana misy kokoa ao anatin'izay tontolo iray izay fanadadiana irana amin'ny rotsirakotiny iray no amin'ny sariny mamy Sirasoanaivo. Hodody sainan'ny fahatelo ka hatramin'ny faha-efatra ny volana aprily ho avy izao ny fivahinianana mifampia na ny tourisme soutenable izay karakarain'ny fikambanan'ny mpianatra taona fahatelo ao amin'ny fitoerana mampifona momba ny fizahan-tany etsy Ampefiloha. Isan'ny antony karakarain'ireo mpianatra izany hetsika izany indrindra dia ny fahitana fa mbola betsaka ireo mponina eto an-toerana ny tsy mahazo tombony manokana amin'ny fizahan-tany. Ireo mpianatra mandray anjara amin'ny hetsika moa dia samy manana ny tetikasa izay entin'izy ireo ampiroboroboana ny fahaizan'ny mponina misy ireo toerana be mpitsidika. Ny Tanjona zany dia hoe rehefa misy mpizahan-tany tonga eto Madagasikara dia tsy mianona fotsiny izy ireo amin'ny resaka hoe anaty hôtel lehibe izay hermétique na hoe fermé fa misy fifandraisana amin'ireo gasy izay mandray anazy ary anatin'izay fifandraisana izay dia misy fifanakalozana kolontsaina sy ihany koa fifanakalozana ara-ekônomika na hoe ara-bola. Ny ohatra tsotsotra zany zao raha ohatra hoe misy tetikasan'ny mpianatra anankiray ohatra hoe manokatra trano fandraisam-bahiny izy amina toerana kely anankiray dia afaka izy mijery dia miloha inavy ny zavatra azony omena lanja na hoe velabelary eo manodidina azy eo. Misy eo manodidina azy eo ny mpamboly, misy manodidina azy eo ny mpanao asa tanana sy zavatra izay azo isika voatra ohatra hoe momba ny kolontsaina malagasy. Dia rehefa tafiditra zany izay circuit izay na hoe izay fomba fijery izay dia miaina daholo na ny mpandraharaha na ireo olona manodidina ary tafiditra ao anatin'izay ihany koa hoe pérennisation na hoe mampatonga iaina mandritra fotoana maromaro iny tetikasa iny fa tsy hoe koa hoe tonga ilay tetikasa dia tsy tian'ilay olona manodidina eo koa ilay izy dia ho simbain'izy ireo na hoe tsy ho hajain'izy ireo fa hoe zavatra tsy anay ty tsy mitondra inona ho anay dia tsy raisinay. Izay angamba ny tena zavatra azonay avotra. Ny tarigetran'ireo mpianatra amin'ny fikarakarana hetsika lehibe tahaka izao dia ny fahafahana mampandroso ny faritra izay betsaka mpizahan-tany ankoatra ny fanomezana lanja ny asa mampiavaka ny mponina ao amin'ilay toerana tsy diana. Ho azy ireo dia tokony hahazo tombony na ny mpitsidika na ny mponina izay mivelona amin'ny fizahan-tany sy miasa amin'izany.